mahakasika ilay connexion omeny orinasa Telma ho an'ny mpanjifany kosa indray dia efa ao anatin'ny dingana farany amin'ny fanamboarana ilay fantsona esi any Morotsiry-dranomasina any Toliara ny orinasa Telma amin'izao fotoana izao. Eo ampamitana ny fanakambanana ilay tarby ireo teknisianina amin'izao ka ora sisa noho izaina dia hiverina amin'ny ny connexion Telma. Lovary Manatsoa Christian Rakotondramanga. Amin'ny farany herinandro ity no hiverina ny tambazotra internet aingam-pandeha zarain'ilay mpandraraha Telma araka ny nambaran'ny Andriamatoa Patrick Pizalamida taloha generalin'ny Telma nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay nitotsaina tetsy amin'ny foloben'ny Telma etsy Antaninarenina. Miroso ny dingana farany amin'ny famerenana amin'ny ilay tarbiany ambany ranomasina isy tokoa ny teknisian'ny Telma araka ny fanazavana netin'ity tompony andraikitsy ty hatrany dia eo ampamarana ny fampitohizana ilay tarby simba ny orinasa naritra 20 ny asa fanamboarana. Tamin'ny efatrora marana kosa dia fantatra fa efa tafaverina tao amin'ny Seranatsary Toliary ny sambo nanatanteraka izay asa fanamboarana izay. Izy ny andrana ahafahana makatoky ny kalitao amin'ny asa izay totsaina raha tokana etape-lembiazana izany na tsy. Aorian'izay averina ny natirano ny tarby izay vao avy namboarina.